atmosférika tsy mety atao fitaterana andrenivohitra hoy marika ravalomanana. CSB1 Imerkanjaka resaka politika ny tsianokafana azy mba hisitrahany vahoaka fitsaboana. Mponina ambanivohitra miaina anaty krizy manjaka ny alabotry. Dia mbola falitafahoana amin'ondray ny tena ato anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ny Zoma fafito ny volana Janoary ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia avy hatrany amin'ny pejin'ny finoana dia fotoan-dehibe ho an'ny mpino amin'ny FCKM Arivon'ny Mamaritsiora fitiavana ny andro any androany. Firosoana amin'ny asam-panimpona ary itombo ny hery ara-panao an'ireo mpino ny fahazahoana olona amita ny asan'Andriamanitra. Tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ho an'ny mpino FCKM ity moa ny filomarika ravalomanana mivady. Asin'Andria Malala sy Mathieu Prince. Fotoan-dehibe telo sosina no natrehan'ireo mpino ao amin'ny FGKM Arivon'ny Mamaritsiora sy ny filomarika ravalomanana androany. Voalohany tamin'izany ny fanolorana ny delegasiona pastoraly sy fanirahana katekista, fifampiarabana taom-baovao ny faharoa ary ny fahatelo dia ny fanokafana ny tsobily fa 520 taona ny sinodam-paritany Arivon'ny Mamvaovao. Koritianina voalohany toko fa 510 andiny fa 750 koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrikariva amin'ny asan'ny tompo. Izay ny andalatsoratra masina nentina nakana ny afatr'Andriamanitra ho an'ireo mpino. Taorian'ny fomba mpiangonana natao tamin'ireo katekista sy ny fanolorana ireo delegasiona pastoraly dia nahazo anjara fitenenana ny filomarika ravalomanana. Vaovao ny ezentsika sekretera général ny FCKM eto Madagasikara. Eto dia mandray ny apahany amin'ny fotoana androany mba hiaravatsika azy fa dia voafidy tany Sambava izy. Taloha izy tonian'ny départementan'ny fiangonana na TDF fa zao izy lasa sekretera général ny fiangonana FCKM eto Madagasikara. Fa dia miaraba anao zay SG miaraka aminay eto androany vaovao ny taona vaovao SG. Tena faly aho aminareo miaraka aminareo eto satria betsaka ny zavatra hitako taona. Olona manana programa lasa tsara ianareo. Vaovao toy izao ny taona dia fifampiarabana tratony taona. Natsipaka ny taona 2024 iny ary andiany ity taona vaovao ity. Hitako taona ny fifampiarabana nataontsika. Dia rehefa avy eo ny fiarabana sy fanolorana nreto katekista sy katekista délégué dia miraly anareo zay satria vaovao ny taona. Iraka lehibe nampanavolanareo ary izany iraka nampanavolanareo zany dia reto vaokan'Andriamanitra reto mba sambianana ny anjara masambodoly eny izy ireo. Ka ninona mitranga, ninona minjady amin'ny fiainana andavanandro no fahasahiranana amin'ny fiainana dia eo ianareo. Nefa tsy maintsy ianareo no jerena voalohany aloha. Tsy maintsy ianareo no ilainy tahaka ka ilay finianana sy fanekenana ataonareo teo dia tena hijoronareo amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy tompontsika. Satria rehefa mitarika no mampiseho fiatsika tokony arahana dia manaraka izy mino sy manatena fa hoainareo tsara ny anatanteraka zany asa sarotra fanaovananareo zany. Fantatra fa tsy mora aty amin'ny toerana toy Arivon'ny manodidina ity zany fiainana ny ambanivohitra zany kanefa dia indreo ianareo matoky izahay mino izahay fa tsy andraraka io menonareo fa hijoro amin'ny finoana anantsika hijoro amin'ny mahefitsika imatsika. Nahazo fanomezana ho mari-pahatsiarovana avy amin'ireo mpino ihany koa ny filomarika ravalomanana sy ny vadiny lalao ravalomanana androany. Rehefa nirava kosa ny fiangonana dia akory ny akaka ny rehetra
fa maro ireo olona niandry ny firomarikaravalmanana teo ivelany. Tsy hoe faly ijery azy fotsiny ireto olona maro ireto fa hitaraina aminy noho ny amafin'ny fiainana. Eo amin'ny pejiny sosialy dia voamarina tanteraka izao fa tsy ny any Atsimo intsony no miaina ny kereto Madagasikara fa dia i Madagasikara iray manontolo mihitsy. Fokontany iray antsoina hoe Merkanjaka no nanaovan'ny mpanao gazetina fanadihadiana androanty mahakasika ny fiainam-piainan'izy ireo isany miteraka ny tsy fandriampahalemana ny anoana ny vahoaka. Ramano Menjanary Manorandre Malala. Kilometatra vitsy miala Antananarivo Atsimondrano no misy ny fokontany i Merkanjaka. Fambolena tsy fiompina no fiveloman'ireo mponina izay hita tanteraka fa misedra olana amin'izao fotoana izao. Raha ny setry ny fiompiana manokana dia isan'ny olana sedrain'ireo mpiompy ao amin'ity fokontany ity ankehitriny. Ny aretin'omby izay tena tsy fantatra mazava hatreto raha ny fanazavany lehibe ny fokontany ao an-toerana. Tamin'ny volana Oktobra sy Novambra teo zany dia misy ny aretina omby mahavoan'ny vahoaka ka sy ny aretina fiompiana ao amin'ny lafiny akoho amam-borona. Izay mitondra fahasahiranana ho amin'ny vahoaka satria reo no manampy ny vahoaka eo amin'ny fahavelomana iainan'ny vahoaka. Ny trangana aretina omby zany dia misy mibotsibotsina any amin'ny lelana omby ary mivalana hatrany amin'ny 2 metatra zay vao mijanona amin'ny fipiritian'ny kakan'omby. Ny tsy firarahin'ny fitondrana ny tontolo ambanivohitra no hita sy tsapa fa lesoka miteraka ny fahasahiranan'ireo vahoaka miaina amin'ny tontolo ambanivohitra. Manjaka ny alabotry vokatry ny anoanana eny fa na amina toerana ambanivohitra miaina amina fambolena toy izao aza. Tararaha teo ihany koa ny fambolem-bary vokatry ny haintany sy ny tsy fisindrano. Any ka miteraka ny krizy sy ny olana hatrehan'ireo tantsaha. Misy mangalatra madinidinika tahaka ny mamakilaky mangalatra akoho amam-borona misy ny fambolena tantsaha zany dia nisy taraika kely mihitsy ny famokarana eo amin'ny resaka katsaka vary tanety vary anaty rano satria Oktobra, Novambra, Desambra iny ny fambolena vary tanety sy katsaka ary fanetsana dia izao janvier zao vao manomboka manetsa satria zay vao nisy orana. Tsikatra ihany koa nandritra ny fandalovanay teny an-toerana fa tototry ny rano ny volon'ireo tantsaha. Izany hoe raha tsy misy ny orana dia maina ireo toerana volena. Raha misy izany dia tototry ny rano toy izao ireo voly ireo. Midika izany fa tokony nisy ny fametrahana fotodrafitrasa ho fanampiana ireo tantsaha ambanivohitra mba ilamina ny vahoaka araka ny tokony ho izy. Nofinofy ihany izany anefa raha izao fitondrana izao satria teleferika aloha izao no maika amin'izy ireo mba amahana ny fitohanana eto Antananarivo fa tsy ny fanohanana ireo tantsaha ireo mba amokatra sy hivelona. Raha ona ny mpitondra fanjakana kosa ny mponina tsy manaiky ny anomezana ny tany ny Ambohibola Ambohitra Atrimo raha araky ny fitantaran'ireo tompon-tany dia misy ny tsindry mivantana miatra amin'izy ireo. Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Tany 5 hektara mahery no bodon'ny orinasa lehibe iray anaovana tetikasa fikarakarana lemaka sy mpanadion'ny lakan-drano C3 manomboka eo akadimbahoaka hatrany Andriatany mba tsy hahatonga ny Antananarivo renivohitra tsy ho tondra-drano intsony. Efa nisy ny fifanarahana nataon'ireo tompon-tany sy ny fanjakana amin'ny anamboarana lavaka lehibe kanefa dia kasain'reto farany hitarina any amin'ny tany manodidina ilay lavaka. Tsy eken'ireo tompon-tany nefa izany ary tonga hatrany amin'ny fandrahonana ataony manam-pahefana nefa izany. Ny antso ny telefona ny tenako zany ny monsieur le DG tamin'ny 9 ora arivo io dia zao monsieur le zonea resakitsika sainao le izy ozy izy fa tsara anao miditra ato amin'ny commission tripartite ozy izy
fa efa niteny tamin'ny raha fa nareo ny tsy mety miditra fa tombontsoa betsaka hoe no azonao raha miditra ao nareo ozy izy zaho a tsy mety aminao monsieur le DG rehefa tsy mety aminao anao ozy izy a de hiditra forcé eny de hitondra mpitandro filaminana zay ozy izy dia rehefa tsy anaiky nareo a de ny commune mihitsy nasaina manao arrêté idirana eny a de eo nareo ozy izy tavelo nareo ozy izy satria zay zao fa mba mikarakara paiement ozy fa amin'ny herinandro iny ozy izy a anao paiement zay ozy izy de ozy amantsy azy reo tompony lavaka reo aloha mena satria reo tena maika reo nge fa nanaiky ivatra ny tany aminareo nge fa tsy zahay tompon-tany ivelany lavaka ny anay tsy ao amidinay mihitsy na ohatrina na ohatrina satria efa nisy nge hoa taratasy nalefa ny vady tany mikasika ny hoe vola onitra ny tany zany a misy amin'ny 500 amby tapitrisa mihitsy ny tany anankiray sasany roa alina fotsiny sasany efatretsy ohatrany tsy mety hoa le izy fa ny anay hoa de tsy amidinay ny tany fa ny lavaka tena peo eo le vola satria tena maika efatra amin'ny elo na naiky dia rehefa tsy mety nareo izy de izay le fampitahorana zay nataony anay hoe hitondra gendarme tsy mpitandro filaminana ozy izy fa ianareo eo fa misy dossier nareo mipetraka ange amin'ny tribunal ozy izy satria nareo manao menasy raha tsaivina dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ity ady tany teo amin'ny fanjakana sy ireo tompo-tany ity ary efa nisy mihitsy azy ny letrezana nataony ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana hatrany saika feno rano miandrona avokoa ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoanany fahavaratra izao miaina izany avokoa moa ireo tanàna iva rehetra fa eo ihany koa ny faharatsindalana tao tazanymposina ny efizany avitra solondray be sy Andra Kotomalala mitaraina ny poniny eny anelakelan-drano rehetra eny amin'ny fiakaran'ny rano indrindra fa amin'ireo faritra iva dia mijaly rehefa fotoam-pahavaratra toy izao tsy misy mifandraisana andraikitra raha toa ka mivampitoana toy izao dia efa mirosa mifanadiovana ireo tatatra fivarianany rano ny tompona andraikitra andotam-penaka anaty azy isotry anosy-patrana akoron-drano andrefana sonerana ampahany ihany ireo fa maro ny faritra mijaly amin'ny rano miakatra tsy ny fiakaran'ny rano eny amin'ireo tanàna iva ihany anefa fa eo ihany koa ireo lalana ratsy sy dibo-drano ny etsy anosy-patrana izao dia efa mananika ny varavarana mihitsy ny rano satria miandrona amin'ireo lavaka izany ary tsy afaka mamonjy ny lakan-drano toy izany ihany koa ny eny amin'ny 720 hektara sy atao madinika izay efa nanaovana antsoavo hatramin'izay fa tsisy miaina tsy ny mponina manodidina eny ihany no sahirana amin'izany fa ireo mpampiasa ny lalana rehetra koa dia velotaraina ny petsapetsa ny loto sy ny fako ary ny fofona maimba teraka izany rehetra izany moa tsy lazaina intsony na dia teo aza ny fanasorana ireo fako dia tao miverina amin'savovona indray izany izao tsy mbola nahenona teny aloha ny tompona andraikitra amin'ny fijerevana vahaolana manoloana izany ny vavaon'ny fifamoivozana dia nitrangana loza mpifamoivozana ny lalam-pirenena fa 520 maran'io fiara fitateram-bahoaka zotra nasional na ireny sprinter ireny no nidona tamina camion lava mpitondra entana tokony ho tamin'ny 9 maraina no nitrangany loza raha andeha hiazo ny farafangany ilay fiara sprinter izy nifanehatra tamin'ny camion izao teo Ankarimaso no nitrangany loza 3 kilometatra sy hiditra ny fanadina raha avy aty Fianaratsoa raha ny angom-baovao dia miisa 9 no namony ainy ka ny 7 amin'ireo maty tsy tradrandro raha ny iray hafa kosa efa tonga teny amin'ny hopitaly no namony ainy ny 140 ambiny naratra avokoa ary efa noentina namonjy toeram-pitsabonina nisy ihany koa moa ny naratra tao anatin'ilay camion raha tsy nisy ny ainana fohy raha ny vaovao hatrany dia zotra ny ainga avy any Toamasina ity fiara sprinter ity no andeha hidodido ho an'ny farafangana no izao tratra ny loza izao ny vaovao avy any amin'ny faritra dia tsy eto Andrenivohitra ihany amin'izao no mitaraina amin'ny afisokiny jirama amin'ny jiro tapaka fa hatrany amin'ny faritra Ambatondrazaka rehetra iny ihany koa misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola araka izany fahatapahan-jiro lava reny izany ny Rendriana Arvony efa mambolana maro zao no tsy voarindra ny lafiny famatsina herinaratra ato anatin'ny renivohitra ny faritra roatra mangoro misy fiantraikany betsaka amin'ny asa fivelomam-ponina tiantoerana io fatapatapahany herinaratra io indrindra ireo izay tsy maintsy mampiasa herinaratra amin'izay asa fivelomany izay mitondra izay fitaraina izay indrindra ny olona iray izay manao asa fivelomana miankina betsaka amin'ny fampiasana herinaratra le délestage aloha eto Ambatondrazaka tena somary manahirana kely mihitsy satria misy fotoana tianao anatin'le tena ilanao an'le courant zany tapaka tampoka le izy
dia ankana le olona tonga eto aminay ara raha vao ohatra ka hoe mandeha araka le fotoana tsara araka le fotoana ilainy dia lasa izy dia lasa ohatr'izay le izy tsy manao indray le olona zany fa mety hoe lasa any amin'ny partie misy courant indray ohatra dia efa tsy mety amin'le asanay mihitsy le izy etaentanay zany zao dia tena tokony mba hoe mba mandeha ohatran'ny taloha zany courant tsy zazany tapatapaka zany fa hoe 24/24 dia mba miasa ara-dalàna zay dia mba misy mba fidiram-bolanay koa mba ara-dalàna ihany koa. dia sanatria ary ve ka ambolan-drasana lava toy ny Ambatobe Voka ity resaka délestage atenivo ny faritra loatra ity samba efa misy ny vahaolana mahomby ao anatin'izao taona vaovao 2024 izao. Taorian'ny fanambarana fa miemitra ny fidiram-pianatra aty amin'ny ambaratonga ambany izay mikasika ny faritra fito eto Madagasikara toy ny any Vakinankaratra sy Analamanga izay ahitana fiparitahana betsaka amin'ny Covid-19. Nandray fepetra ihany koa araka izany ny anjerimanontolo ka naemitra ny fidiram-pianatra voakasika izany eto Antananarivo eny Ankatso sy ny ao Andrianjato Fianaratsoa. Iny faritry ny ihany koa izay atahorana amin'ny fianaky ny Covid-19. Fantatra fa miemitra 2 herinandro ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo raha ny fadiminy volana janoary lasa teo ny voatondro fahidiran'ny mpianatra ho fitsonjovana ny mpianatra sy ny mpanabe. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia nampiantso mpanao gazety eny amin'ny kianjan'ny Makiandota-penaka androany Federasiona Malagasy ny rugby. Nandritra izany no nanaovana anjeritodika ireo zava-bita tamin'ny taona lasiny fa ihany koa ny programa izay ho vinavinaina ho atao amin'ity taona vaovao ity. Zavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Azo lazaina ho tsara ny vokatra azon'ny Makidy Madagasikara tamin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena anatriny tamin'ny taona 2024 na teo amin'ny sokajy lehilahy izany na vehivavy ho ny avy eo anivon'ny federasiona androany. Na dia teo aza ny valanaretana Covid-19 dia nezaka hatrany ny federasiona nanosika sy nitady vahaolana isan-karazany nentina nampiroboroboana ity taranja ity. Raha ho an'ny taona 2024 indimy nivoaka teto Madagasikara ny ekipa nasionaly niatrika ireo fifaninanana iraisam-pirenena. Olana mipetraka nefa ny tsy fahampian'ny volana entina ny atrehana izany ka voatery nidotrosa tamin'ireo mpiara-mombonantoka ny Malagasy rugby. Teo amin'ny 200 millions d'ariary teo farafakeliny ny vola lany isaky ny déplacement anankiray. Dia anjarantsika manao compte hoe sahala amin'ny ahoana ary eto dia sotra manokana mihitsy zany andreo partenaire zany izay naika nametsosa hatramin'izao moa dia mbola mananany misy découvert any amin'ny société générale any zany satria tsy vitavita mora ny zavatra marina fa nanampy ny ino misy teo ny fanjakana zany nanampy ministera fa tsy atsasaky ny vola lany tamin'ny fivoahana ny vola azo tany amin'ny ministera jeunesse et sport. Amin'izao fotoana izao dia tamin'ny le resaka compétition iny ihany dia mbola ananany Malagasy rugby tsosa ny ministera jeunesse et sport sy ananany rugby Afrika tsosa ihany koa tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny déplacement ny ankizy. Akoatra ireo tetikasa maro sy vinakasain'ny federasiona ao atao amin'ity taona ity dia fanirian'ny Malagasy rugby ihany koa ny mba handraisan'ny Madagasikara ny lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara. Olana nefa ny tsy fahatombombana ny fototra fitrasa ka angatan'izy ireo nijereva ny tompona ndraiky mpanjakana izany. Taraina any amin'ny aménagement du territoire hoe sorata amin'ny fédération Malagasy rugby nga ty toerany ity fa rehefa tsy soratanareo amin'ny Malagasy rugby ity dia tsy mahavita zavatra mihitsy zay satria ny zavatra rehetrarehetra ireo zany dia efa nahitanay lala teo amin'ny sponsor zany ny ambassade en Japon, ny ambassade de France, ny ambassade de Chine, efa ny ordre rugby miteny hoe anao piscine anatsara ny mitany terrain annexe io anatsara ny salle de musculation anamboatra ny ana parking rehetrarehetra ana rehetrarehetra eto amin'ity toerany ity kanefa ny hatramin'izao dia efa ngambany raha ny taratasy ny fangatana nalefany ngambany mba tsy tena raha folo kely fa dia arirarira an'le foana
dia hatramin'izao tsy mbola misy ihany. Mbola miankina amin'ny fivoarany valanaretana covid-19 eto Madagasikara kosa ny anatanterahina ireo fifaninanana isa-tsokajiny ho amin'ity taona 2022 ity raha ny fanazavana hatrany. Andray anjara amin'ny lalao olimpika ririny izay atao any Beijing Chine manomboka ny faefatra ny volana febroary izao i Mialtina Clerc zazavavy malagasy 20 taona mikatroka ny taranja ski. Teo amin'ny 12 taona izy no nanomboka ny katroka ity taranja ity. Efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana maro ny tenany nandritra izay fotoana izay toy ny fandraisany anjara tamin'ny tompon-daka eran-tany, ny circuit tany Amerika Atsimo, ny fiadina ny amboara eran-tany. Ny volana Janoary 2024 taona nandritra ny lalao nataony dia nisy ny vonana azo ny tongony ka tsy afaka ny lalao nandritra ny 9 bolana sy tapany taorian'ny fandidina natao azy. Amin'izao fotoana dia nametraka izy fa hitondra vokatra tsara nandritra ity lalao olimpika ity ary manantena ny isan'ny 3 voalohany. Akoatra azy moa, misy any Mathieu Muller zazalahy malagasy 20 taona ihany koa andray anjara amin'ity lalao olimpika ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nanambarana eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena mahakasika ny fahasalamana na ny OMS fa tsy tokony hanamaivana ny variant Omicron. Na eo aza ny fambara maivana kokoa seho ny mihoatra ireo variant hafa dia isan'ny matanjaka sy mitarika ny fahafatesana aingana izy ity. Nisy avy hatrany moa ny fipetrany raisy ny firenena lehibe. Ny andindin'izay tateriny avitra solondray be sy Andra Kotomalala. Efa saika ahitana ny variant Omicron avokoa ny firenena rehetra eran-tany. Isan'ny tena voakasika Eropa amin'izao fotoana izao. Aingam-pifindra ary mety voan'izany avokoa na lehibe na ankizy. Somary tsy dia mahery ny fisehony eo amin'ireo olona efa vita vaksiny raha ampitaina amin'ny variant Delta kanefa tsy azo tsonitsoniavina izany. Nanindro mafy ny tompona andraikitra eo anivon'ny fikamban'ny iraisam-pirenena momba ny fahasalamana fa mila mailo ny rehetra. Ity variant amin'ny endriny vaovao ity mantsy hoy izy ireo ny vetivety indrindra dia naharakotra izao tontolo izao. Raha ho an'ny Portugal, miemotra hatramin'ny 14 volana Janoary izao ny fanaovana asa ampitain-davitra. Raha ny fiatombohan'ny taona teo ny daty voatondra isokafan'ireo orinasa indray. Tafiditra ao anatin'izany ireo toeram-pisakafoana sy toeram-panaovana lanonana rehetra. Ary tsy azon'ny olona tao ny miditra amin'izany raha tsy mampiseho ny karatra manamarina fa tsy mitondra ny tsimikaretina ny tenany. Ho an'ireo sekoly kosa dia hiverina hisokatra ary manohy ny fampianarana ny rehetra manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Raha tsy maintsy mampiseho ny karatra manamarina fa tsy mitondra ny tsimikaretina kosa ireo olona tonga avy amin'ny fiara manidina ny an-toerana. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ilay tetika asa teleferika ny filoha Marika Ravalomanana nambarana tamin'izany ary fa tsy mety atao fitaterana eto an-drenivohitra ity tetika asa ity. Ary ahina mety ampidi-doza raha sanatrika misy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fotodrafitrasa. Zavandremahefa sy tahiriny aina. Tsy ny andrela fa omaly any dia nandefa valokafatra ho an'ny filoha Rajoelina ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara momba ny tetika asa teleferika. Nambarany fa tsy mety atao fitaterana eto an-drenivohitra raha io tetika asa io ary mety hitera-doza raha sanatrika misy ny tsy fahatomombanana. Tsy izy io, tsy mety. Voalohany indrindra aloha voangana tsy ela koa zay a. Nisy koa le cabine mamty téléphérique ty fiandro nampidina zareo azy mba zareo nge mba tamin'ity herinandro ity nisy tany Eropa zay olona firy ny zakany ary tsy sika reny nge efa na dia ny mpamatsy vola raha mieritreritra amin'izao fotoana izao le olona saikany azy efa sanctionné ny banque mondiale hoe tsy mety io compagnie Colas marina fa hoe financement zareo frantsay io fa tsy mety io tena tsy mety ianao ve antony ery amin'ny 200 mètres ambony ery dia ianao be indrindra lasa sanatry plasy iny tsy resaka énergie fa tsy fampiasa amin'ny fitaterana andavanandro fa entina fanaovana fitsangatsanganana fizahan-tany entina ampisovana fotsiny hoe zao zavatra misy aty fa tsy natao mihitsy ny téléphérique entina hitaterana olona firisanandro ohatrina ny mitondra azy makeny nanao calcul raha tsotsotra fotsiny olona dia reny ny zatra nomeny eo amin'ny 5 000 ariary izay na tsy fantazaonavana azy diso dia le cabine iny raha mametsika eny ambony eny ma hoana nampidinana iny aiza misy hélicoptère aiza misy anampidinana azy reny fa aveo mijenan'le ain'olona nga ianao mahavita ain'olona anankiray nga izy mahavita ain'olona anankiray fa tsy ianao akoa le ankolafikero maro moa no manohitra itetika asa teleferika io amin'izao fotoana izao ny fanjakana nefa ity to miziriziry amin'ny heviny na inona aloha lazay ny fanjakana
dia tsy isy fiatraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izay tsy mitsaha mitotongana mihitsy itetika sa io. Lazaina trano mantsy fa ny mpanohitra no manakana ny fampandrosoana eto Madagasikara, kanefa ny lahara-pamen'ny fanjakana dia tsy lahara-pamen'ny vahoaka malagasy mihitsy. Manomboka mametra-panontaniana ny mponina etsy Amerikanjaka amin'izao fotoana izao amin'ny tsy mbola fisokafan'ny CSB1 io amin'izy ireo hatramin'izao. Ity fototr'afotrasy ity nefa dia natolotry ny zanaka mitelezan'ny tanàna saingy hatramin'izao dia miazoazo ny fisokafan'izany mba hisitrahan'ny vahoaka ny fitsaboana noho ny antony tsy mazava. Ranomano Menjanahary, Manorandre Malala. Efa tamin'ny taona 2024 no nitsangana teto ity toeram-pitsaboana CSB1 ho an'ny vahoaka ny Amerikanjaka ity. Fikambanana tsy miankina izay tariny ireo zanakam-pelezana avy any Dilambato no nanao azy ity raha ny fanadiadiana izay nataonay teny antoerana. Aty amin'ny taona 2024 isika izao mbola tsy misokatra io toeram-pitsaboana io. Eny Ambato Miravavy anefa no mamonjy toeram-pitsaboana ireo vahoaka madinika raha toka misy ny tsy fahasalamana efa na amin'ny alimbe aza. Io fasahirana vahoaka praitany razana amina io mihitsy no natonga anay nametraka ity toeram-pitsaboana ity hoy ny fanazavany ireo zanakam-pelezana. Le trano efa vita tanteraka, fitaovana anatiny efa vita tanteraka, fa miandry ny maire zay mba hoe anokana azy satria ny teny ny maire tamin'ny 2019 hoe ny vola efa ao fa miandry le trano atsangana asiana le sage-femme. Ka ny tianay ampitaina zany dia hoe raha mba misy zavatra anampiana nareo aty a Madagasikara dia mba raiso tanandroa mba hisitraka ny vahoaka ray manontolo. Ny fanadiadiana izay natao an-trano no nahalalana fa isan'ny sakana sy mahazo baiko amin'ny mbola tsy anokafanay izany ny sakatsakana ataony ben'ny tanàna ao an-toerana. Mampalahelo ny toe-tsaina politika maloto hoy ny solombavam-bahoaka. Raha ohatra ka resaka kolera na resaka zavatra hafa no atao azy amin'ny fanjakana fa manova zavatra zay napetraka ny vahoaka fa ny ben'ny tanàna tokony havitana ny tony tokony hiezaka hijery le vahoaka ny olona nivelany efa manampy. Fa ny zavatra tahaka an'izao dia jerena fotsiny satria mahatezitra ny olona manome. Zay tsy firarahina ny vahoaka koa ity toerana fa tsy raha ny vahoaka io 4 kilometра dia 10 kilometра ngamba to Miravavy miala eto. Inona ny tsy anaovana azy zavatra mitodika amin'ny ministre fahasalamana ny tenao. Ty herinandro ty ampidino ny dokotera sy sokafy io. Fa vomaly zao teto nisy aretina tsy maintsy lanjaina akany Ambato Miravavy. Inona ny ilanjana azy body fotsy tsisy ambulance te. Inona problema tsy anokafana an'io zavatra tsara te tahaka izao. Omen'ny olona ara-dalàna daholo na nafandrina na inona. Fitaovy le izy ho an'le vahoaka tsisy ariary fanjakana ho atao ato. Retoloreto tsy nangataka tamin'ny fanjakana hoe aloha fanjakana mbana fa maninona ny sokafana le izy ho an'ny ben'ny tanàna dia zay tokony hiezaka anao satria zavatra omen'ny olona anao ay ampifilafilaina le olona. Tsy naka tamin'izao hoe volan'ny commune anao kana tsy nakana ny volan'ny commune fa ny commune raha tokony anaben'ny tanàna ity. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia efa nisy mpitsabo ihany koa no tohanana ireto fikambanana ireto fianarana mba ahafahany ilay toeram-pitsaboana tonga dia hiasa. Hatramin'izao anefa dia miazoazo ny fitokanana ity toeram-pitsaboana ity noho ny antony avy amin'ny ben'ny tanàna ao an-toeran'io. Andraony ihany koa natolotra ireto vahoaka ireto ny Brony Sekalina sy ny Bropokotany Vaovao izay avy amin'ny ity fikambanana tsy miankina ity hatrany. Dia izay ary no manakatona ampezin'ny fampalalam-baovao tamin'izao takariva izao ankasitrahako eo no nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarahinao rehefa avy eo ary ny Global News tahaka ny mahazatra aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Vampire Diaries. Androany no anarantsika farany episode amin'ity Vampire Diaries ity fa io horonan-tsary mitohy hafa indray isika manomboka amin'ny herinandro mitondra ny lohateny hoe Gli. Aorian'ny Vampire Diaries ny horonan-tsary hoarahintsika rehefa avy eo dia mitondra ny lohateny hoe The Vigil. Ny tena kosary mametraka ny veloma ho amin'ny rampitsindray tompoko.